Tsy natao hivarotra ny fananana ny anteny meran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo raha ny fanazavan'ny filohany raha ny momba ny tany etsy amin'ny magro akoron-drano kosa indray dia azo atao tsara ny fanaovana ilay antsoina hoe bail amphithéotique na ny fanafoanana izany mandritra ny fotoana maharitra hoy ny fanazavany ity tompona andraikitra ity hatrany arahantsika ny fanadihadiana. No amafisy ny filohan'ny anteny meran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo fa fananany anteny meran'ny varotra ny tany magro akoron-drano. Azo atao nefa ny firosoana amin'ny fanofana izany toerana izany mandritra ny fotoana maharitra na ny bail amphithéotique. Ny resaka magro angamba tsy dia hoe aiza ho aiza tsisy fandrosoana zay angamba tsy misy fandrosoana magro ny tany dia mbola anay ary mbola mafisiko mbola ny chambre de commerce ny tany fa tsy mbola lasan'izaniza ary tsy ho lasan'izaniza mihitsy satria izahay zany dia mametraka ary engany toy hatramin'ny farany zany tsy natao hivarotra fananana mihitsy ny chambre de commerce raha tany ny resahana. Ny azo atao dia manao bail amphithéotique dia mampiasa an'ireny mba hisy ny fidiram-bola koa ny chambre de commerce aloha voalohany indrindra sy azon'ny mpandrarah mandray azy kanefa na izany na tsy zany misy any ny ataoko hoe lalàna ekonomika dia zay angambana maliko anao amin'ilay hoe aiza ho aiza magro io ny tanàna ka raha ohatra afaka mifanaraka tsara amin'ny fanofana azy ny ofany sy ny zavatra ohatran'izay manodidina an'izay tsy hitako inona moa manakana tsy andraisan'ny magro azy fa raha ohatra kosa hoe ny condition zay efa condition taloha ihany mbola verina eo zay tsy eritreretinay hoe tsy azon'ny chambre de commerce tombontsoa dia tsy hitanay hoe maninona ny voatery tsy maintsy omena azy zany na tsy midika hoe tsy amena ame fa arakarak'izay fandrarahana ihany amin'io zavatra io nakatakatamy moa ny tenanay hoe meo anay raha zay mba proposition nareo antiniana azy mbola tsy nazo proposition concrète zay loatra amin'izao. Nanambara ihany koa Andriamatoa Jean-Martin Rakototsafy fa mitady mpiara-miombona antoka izy ireo ahafahana manabevoly ny anteny meran'ny varotra sy ny indostria ary maromaro ireo tetikasa vinavinaina ho tanterahana. Manana fananana ny chambre de commerce zay mipetrapetraka fotsiny ny antony mipetrapetraka fotsiny misy antony maro samihafa fa amty taona 2024 ity zay zahay aloha mbola zahay mbola eto amin'izao fotoana sy angamba ataoko fa hotohizan'ny ekipa zay hiditra manohy eo dia ny fikarakarana andreo fitadiavana mpiara-mombona antoka andray an'ireo fananandreo mba azona manabevoa aloha ny chambre de commerce sy afaka mametraka koa zavatra ho an'ny ary ekonomika mba mitombona eto amin'ny firenentsika eto Antananarivo moa zany surtout satria ny anahy chambre de commerce Antananarivo resahana fa tsy mbola fédération amin'ny era Madagasikara fa dia tena tsy maintsy manana projet hipetraka zay amin'ny taona 2024 anomboka ary anisan'ny faniriko dia ny eo an-tanimena eo amin'ilay nisy an'ireo ino ty izy nisan'ny tranony ampota aloha misy ruine io zao moron-dalana eo izy tsy ao anatin'ny magasin généraux akory fa moron-dalana eo amin'ny lalana tamimena iny misy trano efa simba rava tanteraka ireo misy anina amin'iny eritreretinay hoe azo anaovana projet hifanakaiky amin'le école le ST zany io zavatra io dia anaova tanteraka amin'izay keo zany angamba ny endrika io tanàna. Ny tanjona arak'izany dia mba homendanja sy ho avoazina avokoa ireo fananana na patrimoine ny anteny meran'ny varotra.